Fantatrareo fa sarobidy amin'Andriamanitra ve tsika tsirairay avy ary amapa olona sarobidy atsika dia tsy maintsy mampitandrina atsika foana Andriamanitra. Ny hoe Tandremo tsy midika hoe lalàna be le izy fa le mapety sy asony fiainantsika tsiray avy ihany koa. Mahazo toerana ary mahazo toerana miarabantsika indray androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Efa ampy le vavaka ny entin'ny paster Joteo ny manana ny fotsika. Mino fa feno ihany koa ny fotoana androany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra afatsika tsiray avy miombona aminy. Raintsika ny Romanina toko favalo Romanina toko favalo ny andiny fa 7:20. Ozy izy ny tenin'ny tompo hoe satria izay fantany raha teo no mitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Ny tenin'Andriamanitra androany dia hoe Tandremo sauver repère ianao. Tandremo sauver repère ianao. Quel izy hoe Tandremoko. Tandremo mila mitandrina tsika. So very hoe aiza no sitsika ny tongotsika ahoana marina moa sika. Tamin'ny voalohany sika Andriamanitra zay moa le izy Andriamanitra tamin'ny voalohany nidina teo amin'ny vovoka izy. Dia ozy izy tamin'ilay vovoka na sy ny fofinaina zany hoe ny akohaka izy teo amin'ny vovoka. Andriamanitra zany zay mahatonga an'Andriamanitra mbola tsy niakohaka mihitsy hatramin'izay. Zay moa le Andriamanitra mbola tsy niakohaka zany mihitsy tany an-danitra. Dia diniany an'izay le izy mipetera voalohany vao nidina nanomboka izy amorona olona dia zay Andriamanitra vao niakohaka voalohany. Satria tsy possible ianao akeo amin'ny vovoka ka tsy miakohaka. Niakohaka izy teo amin'ny vovoka na sy ny fofinaina dia tonga olombelona le vovoka. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa ekofana dia miseho ny voninahiny. Andriamanitra koa rehefa miakohaka dia miseho ny voninahiny. Mety variana ianao fa misy fotoana Andriamanitra rehefa pita fiadanana dia mametraka anao eo amboniny izy. Tsy midika akory zany hoe ambaninao izy. Hitanareo amin'Andriamanitra ny fahamboniana tsy position fa toe-po. Ary izy nampianatra an'ilay izy voalohany mba hahafahanao mianatra an'ilay izy. Ny problème anao le fahamboniana tianao apetraka eo amin'ilay position misy ianao. Ary zay na voan'ny Lucifer miady position izy fa tsy nanana an'ilay toe-po izy. Zany mahatonga ny tsodran'ny Arona rehefa niteny Arona hoe hitahanareo ny Jehova ka hiaro anareo. Ny fitahiana midika fiarovana koa. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny izy ka mindra fo aminareo. Rehefa mamiratra ny tavany dia miseho ny famindram-pony. Fa rehefa anandratra ny tavany aminareo izy ka nomenareo fiadanana, anandratra, dikany hoe manandratra avy any ambany izy manao ohatr'izao miandrandro ohatr'izao, manandratra ny tavany aminareo izy. Zany hoe misy fotoana amin'ny position an'Andriamanitra tsy any ambony andrandraina fa ny ambany miandrandra. Zay ny mahatonga an Jesosy nanasa ny tongony mpianana mba hampiditra fiadanana. Ny fiadanana tsy avy amin'ny fametrahan-tanana fa ny fiadanana hampitaina amin'ny fanasa-tongotra. Marika anehoana amin'ny position ny olona manetry tena ampiampita ny maha izy azy an'Andriamanitra fa tsy ny fanomezany. Ny fanomezana avy any ambony ampidinina. Zay ny mahatonga amin'ny Jakoba milaza fa ny fanomezana avy any ambony avy amin'ireny fahazavana ampidinina. Fanomezam-pahasoavana raisinao ny fametran-tanana, tapindonao ny metran-tanana. Fa fiadanana le anjara avy amin'Andriamanitra vokatry ny fanahy rehefa mampita azy Jesosy toetra manetry tena izy. Manetry tena izy manasa ny tongotra ao. Toy sy petera ny lohako sasao, ny vatako sasao. Hozy Jesosy hoe non. Non hozy Jesosy. Raha vao tsy manaiky ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Finin'io anjara ampitainy eo anandratra ny tavany aminao any Jehova ka nomenao fiadanana. Fanomezana ny fiadanana. Ampitaina ny fanetretena. Hitanareo ny secret miafina ao ambadiky ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tonga ny olona anankiray anana fahafahana tena iombona sy sitraka ny maha-Andriamanitra azy. Za ve tsy tokony mba ho te hafana ho anandro. Aza soratana kalongana tonga dia te hafa. Amen. Zany le mahatonga antsika eo anaty sekoly foany. Tiako fantatra mihitsy ny hoe zao daholo ny zavatra tena tsara be azo ambadiko itoetra tsy dia tena ohatrany hoe marary zany ianao satria fanazara-teny io. Fanazara-tena rehefa zatra manetry tena ianao tsy maharary zany fa ny olona indray tsy mahatanty rehefa mahitanao manetry tena loatra. Fanazara-tena io.
rehefa nazatra tena ihany de zaro am'le mapety an'andriamanitra reny le tena. Amen. De ozy izy Andriamanitra nidina teo mivovoka izy. Le vovoka iny tonga de lasa Andriamanitra. Point anankiray voalohany, point anankiray tena ngeza be ty tokony tafiditra anatin'ny fotsika zanak'Andriamanitra rehetra. Andriamanitra rehefa midina eo am'le toerana anankiray iverinao fa mahatsinitsinina anao iny, tonga iny de tsisy level hoe mbola level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tsy zay tsony, fa tonga ianao de hoentina any amin'ny 100%, any am à 100%, tonga de endriny vovoka, tonga de lasa endriny, fa tsisy mivadika anjelikely lo. Rehefa Andriamanitra midina eo am'le toerana anankiray misy ianao ohatry ny vovoka iny, vovoka ane tena fikopaka na ny kiraro vo mivoaka raha tsy mitovy amin'ny fripy ihany rehefa tratra ny vovoka. Noho izany kopahana satria tsy manandanja mendrika akory eo amin'ny kiraronao ny vovoka, fa rehefa nidina teo Andriamanitra na nisy fofinaina am'izay faniliky tonga de oatra azy. Tiako lazaina aminao ny fiainanao ataovy plus Andriamanitra fotsiny, fa raha vao plus Andriamanitra io tsy possible ny au moins zany mandrakizay, tsy mare tehaka ao an'Andriamanitra, tsy possible. Ataovy azo antoka fotsiny hoe mahazo ain'Andriamanitra midina eo amin'ny toeranao. Vita le olombelona nofo mitovy aminy, nofo mitovy aminy, de izy Andriamanitra tsy ho faty tsony io nofo. Taoko velona mandrakizay vo niodina le nofo lasa miverina tamin'le akora tsy tokony hiverenany atao hoe vovoka. Vovoka ianao raha olombelona manjary ny teniteny foana mihitsy Andriamanitra vovoka reny nenganao hoe, fa zao verina vovoka am'izay ianao zany satria nandahan'Andriamanitra. Zay ny maharatsy an'le toe-po zatra mandahan'Andriamanitra. Ny fandavana an'Andriamanitra sy ny tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra de mamerina anao any amin'ny toerana izay tsy tokony hiverenanao. Fantatrareo am'izay problème mahatonga le fandrosoana tsy mety tena tanteraka. Le fandrosoana tsy mety tena tanteraka de mafy be le ampanekenao ny ao anatinao anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Fa maninona de ohatrany hoe lalovony devoly eo amin'ny toerana anankiray tsika, de ohatrany hoe ihany miodikodina tsy mety miala eo mihitsiny, tonga le tenin'Andriamanitra manadio de mariny zany, tavy mariny zany dabazy a, mariny zany. Atrio le mariny zany fotsiny de ohatra mipatinina eo. Nareo tsy mahita tômôbila mitrena be fa eo ambony fotaka, mandrevy de miodina fotsiny pneu fa tsy mandroso mihitsy izy. De tretony hoe ohatrano ny fiainam-pananao raha misy zavatra anankiray ao anatinao endrasan'Andriamanitra aminao fa tsy mety miala eo ianao. Aza dolirina loatra le pneu fa nefa raha io raha miodina ela loatra sola ihany. De rehefa sola le pneu no entinao afaka andeha am'izay izy rehefa avy eo. Fa rehefa miodina ao anatina virage matanjaka ianao de hita am'izay hoe tsisy nifiny le izy satria misosa fotsiny. Io fiainam-panahy misosa io indraindray de teraka avy amin'ny fanampaha-kevitra taraiky, fa tokony ho raisina ara-potoana ny amin'ny fanovana ny ao anatintsika. Mahita androany maraina fa tsisy olona taraiky mihaino eto. Reo zavatra rehetra tiany tompo elanao, tiany tompo antsinanao, tiany tompo anesorana anao, tsy ho tafatoetra am'izay zavatra tsy tokony hitoeranao, afaka am'izany anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy anina tsara. Azay mahatonga ny tompo miteny raha ny zanaka ozy izy manafaka anao de afaka tokoa ianao. Fantatry ny tompo nefa tsy mahafateny ianao fa izy afaka anafaka anao. Zay no mahatonga antsika mila vavaka isan'andro fa ny ompiankinana. Tompo matoky anao tompo fantatro fa raha ianao niditra tsetro amin'ny fiainako mety ny zavatra rehetra. Fantatro fa raha ianao niasa tsy misy mahasakana. Fantatro fa ninona zavatra rehetra treko amin'ny fiainana mety mafy le izy fa mahaivan'izany rehefa eo ianao. Fantatro tompo fa ny zavatra rehetra lalovako eto ambonin'ity tany ity dia mety ho karazana setra fitsapana hitomboko mba hananako fiainana feno maturité, fiainana famatorana miaraka aminao. Ary indrindrindrindra reny zavatra rehetrarehetra reny de inoko fa miara-miasa azy soa zay tiana ho tanterahana eo fiainako. Zao fotsiny manam-pahevitra. Ny choix na ny safidinao de ambony lavitra noho ny fiasan'ny fanamasina. Zany mahatonga ny Jesosy miteny eo ambaravarana mandondona. Raha misy mihaino feoko vao miditra. Manaja nini izy? Safidy. No zany ny safidy ambony lavitra noho ny fiasan'ny fanamasina. Ny safidy ambony lavitra noho ny zavatra rehetra ara-panahy. Satria mandondona eo amin'ny safidy no daholo ny zavatra rehetra. Manaiky ve ianao?
zay ampidirinao ihany ny anapaka eo amin'ny fiainanao. Azadino ny tenin'ny apôstôly bokyny azana nareo izy a de mpanompony zay ekenareo na ho amin'ny ota ho amin'ny fahafatesana na ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainana ho an'ny Kristy. Halleloja. De hozy Andriamanitra raha avy teo amin'ny nofo ny fanekeko lay nofo noforoniko hitovy endrika amiko lasa potika ny verina teo amin'ny vovoka. De hozy izy Andriamanitra tsy maintsy hidinahako amonjy ny olona. Tsisy olona afaka amonjy olona fa tsy maintsy Andriamanitra nidina naka ny endriky ny olona amonjy ny olona. Averiko ty teny ty Jesosy Kristy avy any Nazareta sady Andriamanitra zato isan-jato naka ny endriky ny olona zato isan-jato ihany koa. Ao vetsika nidiny Jesosy. Rehefa nidiny Jesosy de io Paoly natakatra fa ny fiatsony Jesosy de anovananao endrika, anovan'Andriamanitra endrika anao hitovy aminy. Zany hoe natongavan'Andriamanitra nidina teto ambonin'ny tany de aneo modèle hoe zany modèlen'olombelona mety amin'Andriamanitra indray. Very le modèle voalohany le copie mitovy endrika aminy. Tena lainy le endriky ny ota mba hafahany mamerina an'le tena hoe modèle d'origine tian'Andriamanitra iainan'ny olona indray mihoatra n'olona teo aloha Jesosy avy any Nazareta. Rehefa tonga Jesosy natongavan' Jesosy tsy hoe kory copie ty ivelany ho tarafinao amin'ny teny fa anomana izy apiditra amin'ny fanahiny ao anatinao hiditra lalindalina kokoa ao anaty communion. Amen. De hoana fipetraky le communion rehefa nandrain Jesosy sika de ao anatsika ny fanahiny mba anamorana Andriamanitra ra-panampiana atsika ny fahafahatsika miaino amin'ny tontolo ara-panahy anahaka azy. Zay no mahatonga amin'ny Paoly miteny amin'ny bokin'ny Tesaloniana voalohany manahafa tahaka ny anahafako an' Jesosy. Avetsika ahoana le fanahafana an' Jesosy fa nga tsy tonga ho azy zany rehefa ho ny fanahy masina. Vitan'ny Paoly nampanaiky atsafidy ny ao anatiny mba hiaina le fiainana vaovao noraisiny tamin'ny fahateram-baovao nahatonga azy olom-baovao. So de venareo fa tsisy adiny lalovan'ny Paoly vakeo ny Romanina. Arakehitriny tsy nitsara zay sitrako ny vitako fa niratsy zay tsy sitrako. Nisy atom-panahy atao hoe zany hoe nisy Paoly anankiroa fandrirotra, Paoly ara-panahy sy Paoly ara-nofo. Ary ankehitriny ozy izy Paoly tena reko mihitsy ny hoe raha mbola nofo ataona raha ohatra ozy izy ka nitsara zay tsy sitraka any mbola ataoko de le nofo atao anatiko mihitsy misy problème za le mitoetra eo amin'ny nofo mihitsy ny olana. Fa atao anatiko ihany izy ny fanirinanao ny tsara fa tsy mety vitako mihitsy le tsara fa ny ratsy zay tsy sitrako zany hoe efa tsy sitrany aloha le izy efa misy fanantenany zany merabanao a. Fa rehefa manana discernement anao fa tsy mahita tororeniko be ao anatin'ny ota hoe ohatra ny normal tsy maty fanahy ianao zany mbola misy afo kely mirehitra manaitra de zay le hoe mbola velona ara-panahy ihany ianao fa mitady ho safotra. Mbola miasa ny dokotera ara-panahy mbola tsy kivy izahay ato amin'ny klinika satria mbola misy fony tempo ihany tsy matory ao anaty ota. Miana tsara venareo fa ny olona raha vao manomboka maty fanahy izy de manomboka mireare amin'ny zavatra tsy mety. Ohatra avy nampirefitra olona tany ambadika tany ianao de tonga any an-trano mitsikitsiky sy mahazo aina mihitsy ny amin'ny zavatra mety nandratra ny hafa nataonao. Nataoko nalalany anarako mihitsy fa tsy fantany anga hoe zany za. Ohatr'ireny le olona maty fanahy. Rehefa maty fanahy ianao tsy tonga hoe tsy mahazo aina, tokony tsy azo aina ianao. Le tsy mahazo aina iny mihetsika le fanahy masina mahazo ery le fanahy masina ao anatinao. Tsy tokony hoe manao trozao fotsiny rehefa feno fanahy masina fa mihetsika mihitsy le fanahy masina ao anatinao manahitaitra ny sainao hoe zanako tsy mahazo aina ny rainao amin'izany zavatra ataonao zany. Manomboka miaina le fanahy masina amboatra sy anovo anao hitovy copie amin'le modèle vaovao Jesosy. Averiko indray satria zay fantany raha teo ny tenindreny ka hitovy endrika amin'ny zanany. Hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamato amin'ny raha lamaro izy garanti manondro an' Jesosy. Jesosy ny lamato men'Andriamanitra ho copie atsika tsirairay avy. Rehefa iverina zany Jesosy de mahita ny tena ny be deaibe satria mahita ny toetra ny be deaibe ao anatin'ny olona. Ny firetan'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao ny anahafanao azy. Halleloja. Azonareo mipetraka le izy
dia ozy izy ny apôstôly Paoly Galates 2:20 arakehitriny tsapako amin'izay fa tsisy ady tsony atao anatiko fa zay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra zay fa maty aho ka nanolotra ny ainy hamonjy aho izy ary fantatro amin'izao fotoana izao fa le fahavelomako teo amin'ny nofo tamin'le adiko tany amin'ny Romanina iny efa nanjavina fa tsy zatsony velona fa reko mihitsy hoe Kristiny velona ato anatiko tsy marety akaman'Andriamanitra. Halleloja. Ka ny azakazaky ny kristianina dia mamela malalaka ny fanamasina ampiaina ny fahavelomany Kristy ao aminy. Zany no mahatonga amin'ny fampianarana be dia be tsy mampiorina amin'ny mpino satria tsy manana modely ho taafina le mpino. Paoly matony teny hoe manafa tahaka ny anafaky ny tompo sanjoro izy satria raha mbola tsy hitanareo ny tompo za jerena fa izy amintsika no afaka hijoro mpanao an'izany. Raha hijery mpitandrinareo ohatra mpiangona ohatra intelo ny sololampy paster telo nanambady ny tiako tenenina paster intelo manambady ary amin'ny fotoana io ao amin'ny fikambanana mbola misy koralina telitelina ohatra. Za tonga dia miteny tsy hitondranao any an-danitra zany. Za raha nga tena tezitra amin'io paster io fa mitsaratsara olona io. Za aloha tsy miteny olona eto n'iza n'iza fa ao anatin'izany ny tenako. Le ho any an-danitra no resantsika eto. Mba valeo hoe marina zany paster. Alleluia. Ny antony dia tsotra tsisy antony iresako akory blessing aminao satria tsy tonga eto ho mpampianatra ny ohatry ny mpampianatra ny akatso. Ampianatra anao hoe zao ataovy mba tonga anao anakarena satria ny tenin'ny mpampianatro dia ny teny mihitsy inona ny soazon'ny olona raha azony zao tontolo zao nefa very ny ainy. Le amma mahasaribidiny sy mahasarotany n'Andriamanitra ao anatinao mahatonga mijoro eto te anaitra anao fa misy ray zay tena mato an'io fiainana io ammanao io fananao io mba hananatsika antoka fiainana mandrakizay miaraka aminy karakara ny fiainam-pananao. Mety aiza metraka ny fahasaribidiny fiainam-panahy ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra mengavy ahako. Mengavy raha zao tao andro farany zao tsy andro tokony amily viliana mesazy tsony zao efa tongotra loatra ny fotoana apakaram-papakatra atsika rehetrarehetra taira fa sao dia tavela. Azonao ravela izy inona moa le atao hoe lohany Kristiny lohany izy ny lamatoa amin'ny raha lahy maro dia baiboly koa milaza amin'ny Korintiana voalohany toko 2:17 andeha ngaikengana kely nefa sao dia mifarana eto ny fotoana ny anina mandeha ihany misy tsirokanina tiako ampitaina koa ao anatin'le izy satria reko be mihitsy hoe zay le tian'Andriamanitra ho tenenina androany amen. Amin'ny toko 7 amin'ny Korintiana voalohany toko 2:20 ary tiako fantatrareo fa Kristiny lohan'ny lehilahy rehetra atsaka ny tanan'izay lehilahy rehetra eto ny lohanareo zany Jesosy ny lohantsika menakavy lehilahy io dia ozy koa ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy rehetra aoka tsisy lehilahy nangatana fa mba vehivavy ihany hitako atsaka ny tana ny lohan'ny vehivavy rehetra lehilahy ny lohanareo rehetra fa manina tsy Jesosy direct lehilahy aloha voatsoratra tsisy direct zany ino zany tsy ampisy direct iny e fa ali mihitsy mba meno an'izany mamany tokantrano any meno an'izany ohatra tativero amin'ny toto fortuna. Alleluia. Zay mpivady hitako eto aloha amen. Alleluia. Fa ianao vehivavy io dia ny lehilahy no lohanao ao ve tsika fa inona ny dikan'le lohany amin'ny teny grika dia hoe kefalina ny dikany hoe lohany a dia lay eo amin'ny tenda miakatra fa tsy eo amin'ny soroka midina. Raha miteny zany Andriamanitra hoe fa ny lahy lohany vavy tahaka ny Kristy lohany fiangonana fanoharana ny amin'ny fiombonan'Andriamanitra ny fiangonana ny tokantrano ao tsika Andriamanitra zany dia tadivo
izy tamin'izy namorona ny olona dia natao mitovy endrika taminy fa rehefa rava ny endrika Andriamanitra teo amin'ny nofo dia Andriamanitra nametraka ny Kristy ho lohany ho tarafy ny fiangonana. Zany hoe amin'ny fiangonana tsika rehetra zany dia manana fafana misokatra tsika amin'ny tontolo ara-panahy anahaka an'i Jesosy daholo na lahy na vavy. Famonjeny zay. Ao manaraka tsara tsika. Manaraka tsara. Fa ny pratika an'izay fankatoavantsika an'Andriamanitra zay dia mandeha amin'ilay norme tsika ara-panoarana mametraka an'izay fankatoavany vavy lazay sy ny fitiavany lahy vavy ihany koa. Ataovy amen tsara. Ao a Kolosiana aloha jerentsika voalohany. Bokin'ny Kolosiana toko voalohany ny 5:5. Izy no endrik'Andriamanitra Jesosy io. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita. Ny lama-to talohany zavatra rehetra. Naseho Kristy mba ho endrik'Andriamanitra tsy hita maso tonga hita maso teo amin'ny olona. No zany ianao tsy afaka nahaka an'Andriamanitra raha tsy mahafantatra an' Jesosy. Satria ny modelin'olona eken'Andriamanitra fa hiara-monina aminy dia izy ilay tonga nofo naneo teo amin'ny olona ny tena endriky ny olona azo tarafina dia tsy iza fa Jesosy. Amen. Mila isika zany mibanjina an' Jesosy. Mila isika mijery an' Jesosy. Satria misy zavatra tsy vita amin'ny finoantsika fa hibanjinantsika azy. Mibanjina an' Jesosy tompo izy izy lay sady tompo ny finoantsika ny mpanefa azy. Ianao zany tsy mpanefa n'ilay finoana sady tsy tompon'ilay finoana fa io finoana ao anatinao io misy tompony. Zay no mahatonga anao misy fotoana very hevitra satria tafasaraka tamin'ilay finoana fa tsy tsara fibanjinana amin'Andriamanitra. Ahoana no mibanjina an' Jesosy? Mibanjina tenin'Andriamanitra tsara ianao, miaina tsara amin'ilay norma izay voasoratra ny tena amin'ny Hébreux 12:2 re. Ary ny endriky ny fahatanterana teo amin'ny olona mendriky ny modely dia lazaiko teo amintsika rehetrarehetra hoe iza Jesosy. Ahoana ary ny endrika sy ny fomba ranehoan'i Jesosy an'izany eo amin'ny toerana mahalohany azy. Eto amin'izao tontolo izao no hoe lohany azy lehibe dia izay natao hajaina sy tompona. Ilay mpibaiko, mpandidy, ilay mpanapaka ary tsy maintsy manao ny sitrapony izay bosy zay na izay lehibe zay ny ao ambany fahefanindretrana ny subordonnéany. Ao amin'i Jesosy kosa dia mifanohatra amin'izay zay lohany iray no mpanompon'izy rehetra. Da ditsika angamba Jesosy nikarakara ny mpianany na ny miazan-drano andro zareo ao amin'ny bokin'ny Jaona toko Marka toko 7:7 teny an'izany Baiboly na miazan-drano amin'ny Jaona toko 1:20 ary misy afinarina teny tonga dia nisy zany hoe efa voakarakara mialoha amin'ny fotoana ivoan'ny lakana ny mpianatra efa ny grillade de poisson efa vonony itsenana azy. Zany hoe lehibe indray no nanompo an'izy rehetra. Zany hoe ny fahitantsika ny tena fiainana io tsisy an'izany hoe mahafinaritra azy ny teny zany raha teo lehibe ianao dia ny olona ny amporisianao mba ho lehibe fa ianao teo kely foana satria ianao zany le teo fahanana fa tsy mba teo mpamahana. Fa ianao mihitsy no milatsaka rehefa mamaky an'io teny io hoe ay ve zany nataon'i Jesosy za tsy lehibe noho izy fa natao anaraka an'izay zavatra saina atao. Ianao no milatsaka manompo. Mora be ny mihaino an'izany fa mora be koa manatanteraka an'izany. Atao le izy jerenao masina mora le izy hoe atao fotsiny le izy ary ezahana hoe le izy atao ampitiavana na tsy mahazatra anao azy tena mifanompo. Zay ny ato amin'ity asa fampony ity hoe zay ny lazain'i Jesosy. Amen. Hitanareo amin'izao fotoana izao ohatra somary mampimekely tsy tsony ny zavatra hita eo anivon'ny fiangonana. Fa matetika izay lazaina fa lehibe manompotompo azy sy matahotra azy daholo ny olona. Ny Jaona toko 8:20 le tsy modimody sasana fotsiny. Zay natany tompo dia alefa sasako daholo ny tokotrareo na amin'ny firomo manamanany. Alo sasako. Io tsy modimody zany io. Tsy mety io raha tsy toe-po tena hoe ty. Mety possible ianao mpanasana tena latsaka ny ranomasonao vavaka ho an'ilay olona. Ozy ny 8:20 amin'ny Jaona toko 8:20 ianareo manao hoe mpampianatra sy tompo ary marina amin'ny filazanareo fa izany tokoa. Koa raha izaho izay tompo sy mpampianatra aza ny manasa ny tongotrareo ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo.
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny andevy tsy lehibe noho ny tompony naniraka noho zay naniraka azy fa raha fantatrareo zany dia sambatra nareo raha manao zany mieno avy enareo. Jesosy nanasany tongony mpianany dia ozy izy manaovakoatra izay nataoko. Amin'izao fotoana izao matetika tsy zany tsony no hita fa mifanohitra amin'izany midika fa tsy le lohany lazainy Jesosy, tsy le lohany lazainy Jesosy ny voatondra eo fa gentilisa, principe na gentilisa lay izy. Matthieu 20 masika be le zavatra teneniko raha ohatra ka olona mangididy sofina aza mitady mpampianatra hafa aloha fenoy rehefa avy eo dia hita. Matthieu 20:25 ozy izy fa Jesosy niantso azy akeo aminy ka nanao hoe fantatrareo fa ny andrinany gentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibe ny mampanapaka azy fatratra. Principe nandrinana gentilisa le izy. Andiny faina amin'ny roapolo fa tsy mba ho toy izany aminareo fa zay teo lehibe aminareo dia ho mpanomponareo, mpanompo anareo, ary zay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka zany ny zanak'olona ohatra zany Jesosy Kristy tsy tonga mba hotompona fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Mare tehaka ho an'Andriamanitra. Hitanareo zany le concept, le fomba fisainana Jesosy mihitsiny manaisitra anao am'le fomba fisainana mahazatra. Ametraka amin'ny fatra amin'ny fahalebiazana eo amin'ny kalitao amin'ny fanompona. Mila mitondra mbavaka anareo fa be favalo. Eto mbavaka ako. Amen. Satria le fahamarinana tsy maintsy aseho ohatra zany. Tsy Paul ny mpianatra an'io. Fa roatra ianao kitady fampianarana hafa, andraso izy. Azonao ka le tiako ty. Andraso Paul. Fa eto Jesosy no miteny hoe zao no mahasamy hafa ny andrinana zao tontolo zao sy ny lehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hitanareo ny tsopotsoponana n'le dingan'ny fahalebiazana sy fankasitrahana dia ao anatin'ny endrika ilatsahana ao anatin'ny fanompona. Noho izany ny fanompona tsy hoe misy fotoana dia mijanona fa mba homena ho an'ny hafa fa manompo foana mandra-piala eto an-tany. Opportunité na fahalebiazana ny fisokafana amin'ny fanompona. Tandremo sao lasa principe na gentilisa le izy na ao anatina ministera azy. Misy mahasamy hafa azy ny lohany araka n'Andriamanitra sy ny lohany eo amin'ny gentilisa. Ny araka n'Andriamanitra manompo ny hafa, lohany gentilisa tompona. Ko tandremo fa raha toka tsy an'i Kristy le lohany tokantrano na ny lohany le fiainana amin'ilay hoe ny lohany vavy ny lahy dia vohitsaka sy manompo foana amin'ny vehivavy. Satria le endriky ny fitiavana koa ny aza adino fa ny loha dia itoeran'ny saina, itoeran'ny maso, itoeran'ny orona, itoeran'ny sofina. Misy dika an'ireo lahy ny lohany, vision any lahy, parole any lahy, ny fofinaino amin'ny tokantrano any lahy, ny sofina natao hiaino sy vigilance any lahy. Zay mahatonga ny lohany hoe lahy ny lohany ohatra ny Kristy lohany. Ka raha vao mifandipatra le toerana dia ohatrany hoe mieritreritra zany anao fa lasa sampona satria lasa te mitratra anao masonao. Tsy mety. Ka raha ny tokantrano zany ohatrany hoe fifamalia ny vavy sy ny lahy satria tsy mety manaiky ny vavy fa ny lahy hono lazay fa dondona kokoa noho izy ny hita fianarana. Remorka mitarika moteur zany. Tsy makay zany fa midona ary amin'ny sisiny ary ihany. Miverena tsara eo amin'ny norme biblika dia ino tsara zay lazain'Andriamanitra dia makatoava azy. Dia aza sy ny excuse le izy. Ohatrany hoe ka zao kosa anie tsisy hoe zao kosa. Zao ny lazain'i Jesosy dia arao fotsiny. Nandray misy hevitra tanginy zany fa tonga dia mahomby be fa le hevitra tsara lahatra tsy makay satria le lohany ihany natao lohany. Tsy mare tehaka ho an'Andriamanitra. Alléluia. Ao amin'ny loha no mipetraka ny hevitra satria ao koa ny saina. Ao ny vision satria ao ny maso. Ao ny fiainana satria ao ny orona. Eo koa ny vava. Tsisy olona miaina amin'ny tenda zany. Fa rehefa ohatra ka hialaina le olona dia hoe tenda ny ainy. Eo amin'ny loha le izy. Aiza ve le izy?
tsika zany tsika lehilahy koa misy fotoana mila mijoro tsara satria tsy anina rehetra ome mivehivavy de mety namody ataony hoe fanahymasina mandehandeha an-trano ary izy marina fa azony toerana zany taloha mampanampy azy fa ny soloandriamanitra ny fanahymasina rehefa nanolo-tsaina ratsy any adama izy zay na tonga ny saint esprit ho mpanampy vaovao parakleto mpanampy ny rehetra izy na nylana mivavy zay mahatonga atsika manana antony andoliana sy vavana amin'andriamanitra satria efa nahazo mpanampy tsara ianao na lehilahy na vehivavy manana ny fanahymasina ao tsara ve o fa zao le fomba fifandrindrana ho tokantrano mihitsy no ilana fahendrena satria tsy voatery ny lehilahy foana nomen'andriamanitra fahendrena rehefa samy nateraka indray lasy ny vavy fa mety misy bitsika tokoa tenana ny vehivavy no tenan'andriamanitra azy satria le vehivavy ampivavaka kokoa fa le lehilahy mikilavaka matetika ke tsisy fidianana hoe lasy vavy tsony rehefa miteny ny saint esprit fa ny fanahymasina rehefa miteny teny am'izay olona manana communion kokoa ao vetsika de rehefa miteny le izy rehefa iteny am'izay anao eo am'izay le mipetraka ihany hoe manaja ianao satria efa napetraka eo ny lohanao le lohany manana fahendrena ohatran'izao ohatra le raha matoa tena nyteninan'andriamanitra momba ny fianaran-janany de le zanany a hoe aloha tsy atao amin'ny ry fianarany ry fa ato amin'ity fianarany ity de nytenen'ny fanahymasina le raha matoa ny fianarany tena azony raha matoa mitsy hoe fanahymasina no nyteny taminy de teny am'le vadiny sy le vadiny iziriziry am'le fianarana voalohany ihany nefa le vadiny amin'io a extra apotre azy dareo le fipetraky le izy manambady extra propre extra apotre zany izy de sairakirana manao approche amin'ny resaka ra-panahy am'le rangahy satria le rangahy tonga de mametraka hoe za extra no zany mila mitandriny ianao navadiko azy am'resaka amiko tonga am'le fampianaranao boky maty hoe toko faroapolona zaiky teo tsy azo ifampiresahana satria bôsy eo amin'ny tompo zany hany mahatonga anay mila mibôsy fa mbola tsy ampy angamba amen ary tsy toerana irina akory manapaka alleloia fa rehefa mifanamasina ao anatinao de mipetraka ho azy mifanapahanao mahazo ain'andriamanitra rehefa tsy anao no miseho tsinina amen io zany tsy tokony isy atahoranao fa fotoana maheo anao forotra dolo ny fiangonana fa fotoana tsy mahay nyvarily adolo izy menaka tsy anao tonga de andriamanitra no atahorany tsy marety akavan'andriamanitra lasa izy nanantona ahorany ataoko de nle raha matoa le fampianarana hoe mila manaiky mivadiny izy de mivavaka inona ny nataony lasa izy nandoalika andriamanitra mba tovy tafitany amin'ny vadiko zany zavatra zany fa manajaza fa lohany izy satria fa niteny ndre mandeha izy de voailika de nandoalika izy fomaraina le ranga ohatra ny etreritra akifa alohany am'le fianarana tokony ataonao ihany le zaza anao le fa raha teo mifamaly teo enao viambony no fanahymasiny raha vao tsy manaiky an'io anao de tsy mety satria efa napetraka andriamanitra izy lohany eo mitoeran'i jesosy eo fiainanao noho zany mifanaovanao an'izay de tsy makatoy ianao azoazonareo fa meko anareo vehivavy a le spape évangélique mba hahafahanareo tena hoe mandoalika sy mandroso tsara atonga ny vadinareo anaiky fotsiny an'izay hevitra omeny fanahymasina anareo satria misy fotoana amin'ny fanahymasina bitsika any aminareo ihany koa amen ao vetsika e ny lohany eo am'izao tontolo zao de mpanapaka azy fatratra ozy izy ny ten'andriamanitra fa ny lohany eo amin'i Kristy kosa de mampahery mpizarany eo am' Jesosy manome mpizarany eo am' Jesosy mpizary Jesosy mizara zany rehefa tonga de mpizara izy mizara foana izy fahasoavana mizara izy fitahina mizara izy fahatsarana izy zany mizara foana mpizarany eo am' Jesosy ohatrany anao zany zao lehilahy mizara ny karamanao tsara ho amin'ny vadinao anao fa ny jentilisy ny afantarana zany efa mbola jentilisy ianao ary mpanapaka tsy marina tsisy fantatry mivadinao ny karamanao misy olona ny vadiny tsy malala akory ny karamany zay raisiny zay vola azony fantatry mivadiny de zao za mandoha fatrano de anao mandoha ny sakafo attention zany no mahatonga an'ireny lehilahy maditra reny be vola loatra tsy fantatry mivadiny
dia manan-kevitra ny devoly mampiditra-hevitra hoe andana fa ianona ry mananina fa tsy lasa amin'izay. Hitanareo misy fiatrekany hatrany amin'ny fomba fitantananao, hamaritra ny fomba fijoroanao. Sahala amin'izany ny fiainatokantranonao dia tsy handeha lavitra itokantrano raha ohatra ka mbola samy manana ny azy zany. Matoa misy ny firaisana ny eo tokantrano, inona fotsiny, inona zany le considération ao an-trano, ny fisian'le hoe fiombonanao raha ohatra ka hoe hôtely eo sakafo fotsiny dia miaraka dia any am-pandriana indray dia tiany mampivady. Ny compte tsy ombonana, fiaina tsy ombonana fa mivatana ny ombonana. Dia noy mitovy amin'ny fiainana pampanofa tena ihany zany ny vavy sy ny lahy. Satria zavatra ivelany fotsiny mampikambana. Eny an-talana, eny amin'ny restaurant, eny amin'ny anana fampisakampokampona. Ohatry ny kiraro tsara tarehy mampaniry ivelany fa le barovitra ao anatiny tsisy mahita. Ao an-trano ny fanalika fa ny ivelany ohatry ny anjely. Fa mariny ivelany fotsiny, tsy lalipaka le fitiavana. Amboary io aloha ny iverenan Jesosy. Raha compte samy hafa zany tsy mety akambano. Taloha zay vady ohatry zany samy manana ny compteny. Aloha tsoroko. Za manana ny azy, izy manana ny azy. Aloha fa samy mahay mipirina tsika fa ianao misetrasetra loatra fa aloha ny anana manana. Samy manana fomba fijery manko izy raha vao mahita poketra sy kiraro tsy lahitra mihitsy ohatra. Za indray ny anany tiako sakafo fa tsy akanjo. Azonareo le petraky lisy samy hafa zay zavatra zay. Dia zao raha samy haka ny ataony ao anaty zay tokony ataovany azy dia vetivety kely dia tsisy hita zay tokony atao, zay zavatra tokony ampiasaina tsy mety tamin'izany. Fa tena mitsotra aminareo fa rehefa tena feno an' Jesosy zay ohatrany tsy miraharaha. Nandray fa feno le akanjo fa akanjo raha iny foana ndolirinao satria ny mazatra anao. Ohatr'izany le izy na izy koa ohatr'izany. Za zao maly izy mitondra poketra ndraiky fa poketra taizy ty aky. Tao fa tsy nanaovako tsy netiko mihitsy hatramin'izay. Zany hoe misy zavatra zany tsy fanatrinao rehefa mandeha mariage ianao vao hita hoe iny le izy fa noentana. Na ianao raha tsy mahafantatra an'izy akory ny entana satria ianao tsy antsony le fifatohany. Fa rehefa tena natao ivo Jesosy no vain'Andriamanitra nongotongota, ianao zany mila manaraka fotsiny hoe miombona le compte sy ny rehetrarehetra. Fa rehefa avy eo Andriamanitra mandahatra an'ilay esoroko amin'izao vata, ianao manaiky an'io teniko fotsiny dia miasa reo. Zay leo tsy avy tsy herinao na tanjakao fa délivré ho azy ianao rehefa manaiky andeha amin'ny volonté. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Misy zavatra indraindray hoentsika mambavaka hoentiko mambavaka izy mba io vao iombona compte aminy a. Tsy azo conditionné ohatr'izany ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao milatsaka le teny dia ekeo fotsiny. Amen. Ny loha rehefa kristianina dia miara-miasa tsara sy miombona amin'ny vadiny. Fa tsy le patron mibaiko fotsiny ireny fa ny lohany ao amin'ny jetilisa dia mamahy mihitsy ny vehivavy. Jereo Jesosy tamin'ny heriny sy ny voninany dia nanompo izy ny zarany tsara rehetra tamin'ny mpianany. Tsy zavatra nafeniny tamin'ny mpianany na ray ary. Ary Tandremo ihany koa fa ao an-trano raha ny vehivavy no miteny mihoatra dia misy tsy mety eo. Satria ny vava tsy eo amin'ny tena fa ny vava eo amin'ny loha. Timoty voalohany toko 4:12. Fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra hiteny na ampianatra ny lehilahy fa angina ihany. Fa damany natao aloha voaheva. Ka eo amin'ny lohany avokoa no mitoetra ny maso, ny vision, ny sofina, ny vava, ny orina. Mila mamantatra tsara tsika ny toeran'ny lahy ao an-tokantrano. Ny toeran'ny lahy ao an-tokantrano. Nahoana moa ny tokantrano tsy tena mandeha amin'izao? Ho an'ny sasany mba tsy tenenako hoe maro amin'ny kristianina mihitsy no mbola ao anatina olana be dia be satria nisy confusion identitaire ao an-trano. Ady toerana le izy. Indraindray ny lehilahy tadiaka ny toeran'ny vavy. Indraindray ny vehivavy tadiaka ny toeran'ny lahy. Misy fotoana ianao lehilahy mihitsy mametraka ny vadinao eo amin'ny toeranao. Za mbola tsy niteny ny vadiko. Any aman'olona le izy hovoaka ny verena. Dia izy le mpieno. Ve zany any ny fitenenany dia azagaga raha tonga dia kaniny olona fa tsy andeha aminao tsony. Ianao no nametraka azy amin'ilay toerana hiteny. Dia hoanandray paster raha tsy dia nianatra loatra le lehilahy no le vehivavy. Dia ahoana fipetrany? Lahy ny lohan'ny vavy. Dikan'izay ny fianaranao, anao iny.
afaka ianao mandanjalanja zay tokony lanjalanjaina fa tsy ianao no natao hitondra ho tokantrano zany ne mahatonga ny vehivavy be dehibe tsy manambady satria vo mijery lehilahy de tsy mitovy fihevitra aminy tsy mitovy saina aminy petra tsara am'le ndraikitra aloha tsy mety raha mivavy ny lohany fa tsy zany ny programme an'Andriamanitra ao am'le chef ihany ao am'le lehibe ihany ny vision no mipetraka ohatra ny voro mahery mahita lavitra izy mitsinjo izy rehefa tsara fimbonina amin'Andriamanitra indrindraindrindra vava midika koa hoe mamelona ny tena satria ao ny miditra ny sakafo tsy tareny no vadina fa fahendrena tsy tareny vidina fa fahendrena tsy tsanganan'olona fa fatahorana an'Andriamanitra tsy mahare ty akama an'Andriamanitra halleloia lohany marina dia mahavita manolotra ny ainy ho faty ho an'ny sakaizany Jesosy ny teny an'izany fa tsy hoe mandraka androany ianao raha maty amatesa ravana raha maty ravana matesa ny omby hoabola tsy evangelika zany Tananarivo toko fahatelona andiny fahadimy sa tsy Madagasikara toko fahaenina ianao zany raha ohatra ka jamba mivadinao jamba tampoka ka mila opération de afaka mily ianao miomana nomeny masonao anankiray ho anazy mba miara-mahity nareo manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany amen le fitiavana zany diba mission iny ataony lasy mivavy eto tany fa aorian'ny fahafatesana hoe tsisy lasy vavy tsony mission io vehivavy hitanao vehivavy io vehivavy fotsiny izy eo mivatana fa ny fanantsy vehivavy fa napanekeny izy eo mitoeran'ny vehivavy mba hatateraka an'le mission eto ambony tany amokatra apisy taranaka anamboarana image ny lanitra amin'ny fampakarany Kristy ny fiangonana tanjona farany Kristy amin'ny fiangonana tsangany ny tanan'zy rehefa miala eto ianao no mampivady tsy hoe miray ara-nofo na sexe opposé fa mampivady Kristy amin'ny fiangonana zany hoe mivady zany de fiahina midika hoe Kristy tsy voatery hoe zay hoe hiaraka torina ohatroatra zany tsy sexe tsony rehefa miala eto ianao satria fanahy mitovy daholo zay no mahatonga ny tombo tsy tiany a izay mahatonga ny devolo mametraka hoe teny zao de mety na lasa am'lahy na vavy samy vavy tsy vita le mission tian'Andriamanitra mpanovina eto ambony tany eo am'le nofo namboariny satria ianao mamaritra an'izay zavatra rehetra tsy ao volontén'Andriamanitra oriny fotoana tena idiranao any am'le hoe rehefa ra-panahy ianao de tsisy mihitsy filana tsony satria any an-danitra tsisy lahy tsisy vavy tsisy mpivady vo tonga no penadady olo tsika noho zany mpivady eto an-tany penadana vita mission rehefa miala eto somare te akao an'Andriamanitra halleloia ka mila mijoro tsara tsika eo am'le position mahefa sy mahavita zay mission na ny raha an'Andriamanitra tsika ny tena marina mety mahery vaika be kokoa noho ny ao anatin'le lehilahy ny fanahy ao anatin'le vehivavy ny fitiavana an'Andriamanitra ny fanompony an'Andriamanitra ny faherezany fa saingy zao misetrasetra le lehilahy satria nomena hery ara-batana kokoa fa maninona ny lehilahy nomena Andriamanitra hery ara-batana de ohatran'ny faible kokoa ny vehivavy tsy hoe le faible ny malemy na le matanjaka ny tena ngeza be mampiatra hery fa iny tanjaka ony tsy aminono mivadinao fitadiavanao vola melona azy matoa nomena tombony lehilahy atao ihany vadiny izy fa tsy atao amono azy alleloia ka mila mijoro tsara ny lehilahy melona vadiny zay mahatonga ny baiboly milaza fa ny mpino kristianina tsy miany akonany de raha tsy lavitra noho ny tsy mino matetika io problème ny olona zay nanazaranao ny tenanao ihany mba ohatra nareo ihany koa za taloha nandray mba misy vola mba tiako ampirimina ry lehilahy mba ohatra zany koa taloha misy toa nandrimbinana kely ny karamanao rehetra de aloha mivadinao no miteny hoe ty ataovy any argent de posenao eto Jesosy vavolombelona fa nanomboka tamin'ny fotoana nafantarako an'izany zay rehetra de any amin'ny mamadoly ao ambadika izy manaraka an'izany meno avy ianareo zay tena omeny tompo ana de iny akia ty ataovy any de ataovy an'izao de ataovy anana de iny de rehefa misy zavatra ilaiko de tieretra za pastera be ty ohatra meoana kely any aloha fa mananiny mila an'izao de mihera
satria te akatoan'Andriamanitra ako. Fa rainao itoroteny be to ananana mandana manatra nefa misy 25 000 tsy fantatry ny vadinao ny aposinao any amenao an'izy. Na ny ray aman-dreninao azy na ny ankonanao azy dia manota ianao raha vola ampidirinao an-trano nefa voakanao. Dia gaga ianao raha ohatra ka miala eto ambony tany dia misy sifle mandeha hoe misy hoantedy hatrany ambony tany fa voaniakatra ty ve iny sa ahoana. Dia mpangalatra za tsy nangalatra fa nana totreo avy eo ary le tête nangalarinao mangala tête. Fa manina vehivavy ny atao hoe mangala tête mangalatra an'le lohany. Le fomba fiteny ane tena ara-panahy ihany le izy fa tsy hoe mangala tombony akory. Hitanao Andriamanitra mino afo zay teny zay anome fahendrenantsika be dia be ny tokantrano sitrana androany za zao mino androany fa raha mbola tsy nety ny contraire hatramin'izay amboarina amin'izay amin'ny herinandro fa tsy andao tsika ifanaraka fa eny ny pasteur koa exagéré natra ny amin'ny compte sy ny karazany. Aloha amin'izao aloha fa rehefa resy lahatra tsara ela vao ataontsika ilay fa ohatra mampety ny fiainantsika any anie zao fa zao fanahy fotsiny amboarina fa ny exagéré be pasteur amin'izany ndetsaka zany mihoatra loatra zany vie privé antsika ty zany. Miala tsiny aloha finareo tsy niantso anahy hoe ny compte-nay misaraka matoa hitrikitriny fanahy masina izy akambano vaza be resaka. Halleluja. Dia hitanareo amin'izay ny fitahin'Andriamanitra anareo. Dia vory le matahotra ny dia lavitra ny compte anareo ho an'izay manana compte fa ho an'izay tsy manana atamboaro ny boatin-drakitra. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Sa tsisy compte akory dia manamary ty zay aloha tsisy compte tsanay zany. Le afenina mangingina ny ambany fa armoire iny le ny ambadika ny any iny hitany tompo iny le tao ambany lamba le ohatr'izao dia sina ohatry eo amin'ny angle droite aloha tsy teny zavatra be hitantsika tsy raha avy Andriamanitra tsangana le toerana misy anao dia fafany lahatra tanao ataontsika isotra ny tompo androany tena sitrana ny tokantrano rehetra eto androany. Makasitraka anao zay Andriamanitra mame voninahitra anao zay faly zay satria miteny aminay foana ianao sitrano zay tompo te ho sitrana te feo sy amboary mandrakarivo zay le mba tena ety tahaka ny fahitanao an' Jesosy ary raha iseho izy dia ho tahaka azy sika ozy izy Jaona voalohany dikan'izay tena manome an'ilay tara-pahazavana hitarafana amin'ny fony Jesosy mihitsy mahay mity tia mizara be fahasoavana be fitiavana zany zay rehefa hitanao Andriamanitra. Tompo tao anatin'io tary zay dia mbola miteny ianao hoe le atso misy kilema le voro malalako tsy mba nataonao hoe le vorondoloko fa le hoe voro malalako. Zany ny fomba fiteninao momba anay Andriamanitra tena tianao ane zay ao anatin'ny fahadalanay mbola maso malefaka fo be fitiavana foana ny andrasanao anay satria raha mbola isa mivelona zay misy atenay na isaky izay mandroso zay ka manao pa manaiky anao dia mahafaly ianao zany te anaitra anay ianao aza velo faty ny hafa ao anatinao aza velo varindriny ianao ka tonga olona maty fanahy iaina amin'ny faharatsiny nefa mahita toro sy manamary tenany amin'izany tianao zahay ijoro amin'ny sitraponao tianao zay iaina amin'ny fahatahorana anao isanandro tianao zay anaiky anao hiady tahaka amin'ny Paolina nroso lay Paoly nomenao ny révélation ny grâce sy ny fahasoavana mihitsy no ny teny amin'ny boky ny Romanina hoe niady izy vao tonga tamin'ny fahataterahana noho izany ny filazantsara tsy manahitra ny olona sy ampiorina ny olona amin'ny te-mpanaraka an'Andriamanitra dia sandoka tsy mampiomana ny olona iona amin'ny tompo zany filazantsara zany. Tompo tehirizo zay amin'ny fanoloran-tena ho toe-po feno fahatahorana anao satria lehibe loatra ny fitiavanao anay fisak'izay misy fahatsapatena ao anatinay dia manampy anao rehefa etaetanay ny aina ny fahataterahanao ampino tsirairay avy androany mangatahinao amin'Andriamanitra. Tompo ty foko ty dia hoetiko eto anatrianao fantatro fa mitady fiainam-piovana ato anatiko ianao ongoto zay tsy nambolenao rehetra eo amin'le toetra eo amin'le zavatra tsy mampahazoaina anao ao amin'ny fiaina tokantranoko eo amin'ny manodidina amin'ny zavatra rehetra ataoko esory Andriamanitra
amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrano ny toetrako androany maraina. Androany sekoly mpamorana toetra. Anafananao amin'ireo aretina maro samihafa amin'ny toetra, amin'ny toe-tsaina, amin'ny fanao, amin'ny fomba fijery. Tsy mahay mandray fity, tsy mahay mizara fitiavana. Aretina daholo zany. Tsy mety afa-po amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy mijery raha aretina daholo zany. Okenao sitrana amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, raisiny toe-po-pakasitrahana, afanao miombona amin'Andriamanitra tanteraka. Okenao anona an'ilay fitiavan'i Jesosy, tsy fitiavana an'izao tontolo izao ka tonga anao isaky ny taraina mivadiko misotro toaka, mivadiko mampahory, mikarama mivadiko tsy miditra ao an-trano. Ilay zavatra mavoky mivatanao foana mampitomany anao, fa tsy mbola nisy fotoana anao mivavaka ao amin'ny vadina hoe tompo mivavaka ao amin'ny fanahiny, fa tsy le fanahiny mihitsy ao amin'ny fanahy problème, le fanekeko teo anaty anao mba hananganana ho azy, mba hitehirizana ho azy. Misy aretina tokony sitrany eo amin'ny fiangonana. Alahelo fanahy. Baiboly dia milava sambatra malahelo am-panahy. Oka ny fanahy no ampalahelo anao, mivavahinao ho an'ny tokantrano, ho an'ny manodidina tena tenena, ovay le sujet de prière. Hatramin'izay mampahory anao, izy tsy eo amin'ity nofo ity, izy tsy eo akaikinao, ianao tsy manao firaisana raha nofo amin'ny intsony, izy mandeha lavitra, izy mandandro vola, zavatra ivelany tsy izy fiantraikany amin'ny fiainam-palany. Fa androany ovay sujet de prière anao, angatao Andriamanitra, tompo ny fanahy mihitsy ny tiako samborona, malahelo azy andohalika ho azy an-dranomasina mba hiverenany aminao. Zany ny fitiavana ao anatin'ny fotian'Andriamanitra, ananampivady zay tonga eto. Mangata amin'Andriamanitra ianao, ary tsy ho azy ihany fa ho anao koa. Jereo koa ny ianao ray manontolo, ianao tsy mamela heloko, ianao mibelolo-po, mifona amin'Andriamanitra, fa sakana tsy ahitanao ny asan'Andriamanitra zany satria zay madio am-po ihany nahita azy. Saotra tompo androany maraina. Sitran'izay amin'ny areti-panahy rehetra, no vesatra rehetra ao anatinay no esorinao androany maraina. Ary zany fahamarinana zany inoko fa atratra ny tsirairay avy. Tompo, saotra ny amin'ny teny tsisy kilema anairana anay. Afana tena miaina sy mampiasa raha-baky teny. Tsisy nininona azo anazavana an'izany. Hoe mahatonga anay manao an'izao ane dia zao tsy le ota mbola ho amarinina indray, fa le tena manitsy raisinay fotsiny hoe tena manaiky izay Andriamanitra, ary von'izay niala amin'izany. Menay safidy atao anatinay ny fananao masina, ahafahany miasa mitaridalina anay. Saotra tompo fasitrana ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. No fafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo, makasitra azy amin'ny fananao rehetra. Lehibe Jehovah ka mendrika io dia raina indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mazoto toerana vetivety anao fanatitra ho an'ny tompo. Sy filazana fohy vetivety. Alleluia. Ny fotoanantsika eto rapitso ny sekoly mpamanolana. Amen. Minao fa mahafinaritra antsika ny herinandro zay omen'Andriamanitra antsika indray, hiatrehantsika ny fiainantsika andavanandro sa tsy zany? Ho tahiny tompontsika mianakavy. Ny rapitso dia eto ihany ny fotoanantsika. Ary ao anatin'ny sekoly mpamanolana dia izara manokana mikasika momba ny fahafahantsika misitraka lay vahaolana marina avy amin'Andriamanitra. Nandray le vahaolana iverinao tsy le vahaolana marina takian'Andriamanitra. Tsy olana akory le olana, fa matetika le olana tsika ihany no mamboly olana. Hitanareo sa mahafinaritra be omen'Andriamanitra antsika dia ianao mamafy voa amin'le tany dia nandray ny afafinao eo olana ny anarany. Zany hoe ianao ihany zany no mamafy olana dia Andriamanitra niterenao amaha olana. Dia masy fahasamihafana raha pitso no etiko eto hoe inona le olana dia inona marina le vahaolana. Ao fa misy ny vahaolana amin'ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra. Ny ainako le zany inona moa fa dia zavatra iainanao ihany ny afaka zarainao. Amen. Le zavatra ny ainako no etiko rapitso hoe izao no natonga ny tompo namahan'le zavatra ohatr'izao. Rehefa ohatr'izao ny fijoroako tamin'izay zavatra takiny ohatr'izao ny ekeko, ny ainako sy nandehanako. Amen. Rapitso ny toy an'izay fampianarana izay. Mino fahitantsika tsiray avy Andriamanitra. Amen. Atsangany ny taninao raha nafinaritra le teny androany. Zany ve dia jereo tsara ino akaikinao zay indray le hoe Tandremo. Alleluia. Ny zavatra soa ihany ny tandremana. Ianao ny diamant tsy apetrakanao hoe ataonao haingon-davarangana dia midy daholo ny tranonao. Navoakanao ny ivelany le diamant lafo vidy be dia nasianao grille de protection ao trano fa ny fandrinanao indray no narovanao no le diamant. Azonao petraka le izy ampidirao an-trano le izy satria Tandremo. Azonao petraka le izy.
matetika amin'ny valeur ny zavatra anankiray tsy miankina amin'ny zavatra hita ivelany. Raha fantatry ny olona feno ala sy any amin'le toerana faran'izay be rano reny hoe niafina tany amin'ny désert amin'ny pétrole dia nandany vola mividy désert izy fa tsy nikarakara an'le ala mahafinaritra fotsiny satria nahoana ay le désert misy pétrole. Ny arenana fenina any amin'ny toerana makina zany hoe tsy voatery finaritra ny maso fa misy arenana fenina. Halleloja. Zay no mahatonga antsika tsy mianatra mamaritra ny fahatsarany ety ivelany fa miezaka mijery foana ao anatina révélation ny zava-miafina ao anatiny. Tsy voatery finaritra anao le teny fotry ny désert be zany foana koa le fananarana isan'andro fa teteny aminao ny arena miafina ao anatiny io hotroniny ianao ary ampahazo aina n'Andriamanitra. Ary rehefa iveriny Jesosy tena azo antoka fa hifankahitsika sinareo. Amen. D'office zany. Halleluja. Halleluja. Tsangana ary fa tonga dia tsofoko raha anao miaraka amin'ity boky be ty mihitsy. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tody amin'ny olona akaikinao dia tena izy hoe velona Jesosy hoe. Tianao Jesosy hoe. Mamy tompo ianao. Jereo tsara masina tena teneny izy tena marina ny zavatra lazaiko zany hoe. Jesosy hoe tsy mikondane anao zany izy fa mandraka androany izy hoe tonga izy hanampy anao. Aza manamelo tena hoe amin'izay zavatra mbola tsy vitanao hatreto fa mandro soa mandray fanapahakevitra hoe anatanteraka n'izay mahafinaritra anazy. Fa ny tanjon'i Jesosy hoe tsy hamotsitra anao eto zany izy fa hitantana anao hatrany an-danitra izy. Zarao ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra